fa isan'ny ady goavana nandrasan'ny maro tamin'ity taranja kickboxing fankalazana ny fahen'ny club Zisla ity dia ny fihaonana teo amin'ny Fazarali sy Rasta nanohatra moa teto Fazarali ary Rasta no tompony atao hoe sokajin-danja 17 kilao kanefa dia resin'ny Fazarali i Rasta tamin'ity fihaonana ity raha antsika ao anatin'ity fanadihadiana ity ny adiny izy amin'ny rahalahy reto.